Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio alatsinainy fa 9 ny volana febroary 2026. Ry hava-malalao amin'ny tompo, anio aho dia hijoro vavolombelona foy aminareo ny amin'ny fahitana izay naseho an'ny tompo tamiko tao anatin'ny fandroana devoly izany izay omaly maraina izany. Ry havana alohan'izany dia hivavaka aloha isika alohany anambarako izay tiany fanahy masina ambara mba ampahery anao. Ry vavaka sika tompoko. Jesosy mankasitraka anao. Midera Jesosy satria Andriamanitra velona ianao. Ianao le Andriamanitra misy ary ianao no fiandohan'izao rehetra izao ary ianao koa mbola hiafaran'izao rehetra izao. Andriamanitra mahagaga ianao. Andriamanitra mirakla ianao Jesosy ka misaotra anao aho. Tompo malala anandratranao indray aho eran-tany ny amin'ny fahalehibiazanao. Ka ity aho tompo manetry tena ambany dia ambany. Ka ianao tompo efa niteny hoe roainy devoly ny andositra anareo izy. Ka aminaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty satana rehetra, zanatsipika izay mitady alefany anafika dia adorako amin'anao izany Jesosy. Tsy manakery tsy manapahefana izany fa levona tolona venona izany ary verina any amin'ny elo mandrakizay. Ka misaotra tompo oka ny ranao andrakotra anay sy ny ankonanay Jesosy rakofy aho Jesosy ao ambany tana maherinao. Rakofy izay Jesosy satria zanakao izay. Ary ianao tompo no vatolampy mahery. Ka misaotra tompo mangataka aminao fanahy masina oka ianao ny ampiteny ahy satria fanahy ny iray ianao, fanahy lehibe indrindra ianao ary tsisy toanao. Ka mitenena fanahy masina hikasika ny olonao tsiraray avy. Ka misaotra tompo ny voninahitra ho anao rery ihany. Naranao ny angatako izao vavaka izany. Aleloia, amen. Rehefa malalao amin'ny tompo, omaly maraina izany raha nivavaka aho dia rehefa hivavaka aho izany vao miratra mihitsy ny masoko izany eo ambony fandriana dia efa tonga dia miresaka amin'ny tompo aho. Fa rehefa avy eo aho dia mandroaka devoly aloha dia izay vao tena mivavaka mandoalika izany miresaka amin'ny tompo. Ry havana tokony isika tena hoe hovonina foana hiresaka amin'ny Jesosy raha vao miratra ny masontsika ary koa androaka ny asany maizina rehetra. Ry havana, tao anatin'ny fandroana devoly aho dia nahita no nefa nikipy zany dia nahita aho epée anankiroa. Epée anankiroa tena tsara be ary mazava be zany io epée anankiroa io dia hita mihitsy zany lelan'ilay epée zany fa tena mazava be zany. Dia ny paozin'izy ireo zany raha mahita video ianao dia hitako zany manao ohatran'izao zany le epée anankiroa, zany hoe ny iray zany ohatran'ny hoe manao X zany ny paozin'ilay epée zany. Zany angamba no mampamoramora kokoa fa enonao anazy raha ohatra ka tsy mijery video ianao. Fa manao ohatra zany le izy raha ohatra zany ka hoe mijery video zany ianao. Dia ilay lohan'ilay epée zany ambany satria ny paozy ataoko eto video eto zany dia ohatran'ny hoe le lelany zany ambony fa ilay lelan'ilay epée zany ambany zany fa le ambony zany ilay fitazomana anazy. Ry havana, ireo epée dia tena mazava be mihitsy ireo epée anankiroa ireo. Ary manodidina anazy ohatran'ny hoe misy afo lehibe zany manodidina an'ireo epée anankiroa ireo. Alavitra be ny fahitako anazy satria anatin'ny fahitana dia eo am-pandroana devoly aho dia mibaiko zany ny fanahy masina amin'ny paoziko amin'izay mandroaka devoly ohatran'ny hoe manapatapaka zavatra mihitsy zany. Ry havana, manapatapaka mihitsy an'ilay fahavalo satria ireo epée ireo dia nampahafantary ny fanahy masina fa io zany ilay sabatra entina miady anapotehana ny fahavalo. Ry havana, ny tompo dia sabatra ary afo mandevona ny Andriamanitra antsika ary ny devoly dia potika sy ravarava eo anatren'Andriamanitra antsika. Izay no mahatonga ny tenin'ny tompo hoe roainy devoly.
izay no mahatonga ny tenin'andriamanitra tokony ampiaritsika afianantsika ny ao bokyny Efesiana izay hoe miteny mihitsy ny tenin'andriamanitra momba ny amin'ny fiadian'andriamanitra. Tokony ho raisintsika avokoa ny fiadian'andriamanitra mba ahafahantsika maharesy zany ilay devoly. Ry havana, tena hoe mampahery ny mahita ireo epe anankiroa ireo, ary tsapa mihitsy ny herin'andriamanitra amintsika zanany. Isika tompoko tsy miady amin'ny nofo aman-drà fa amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra eny. Ao boky ny Efesiana 4:9 okanao amaky manomboka amin'ny 9:10. Ny fanapahana eny amin'ny rivotra no fahavalo izay tsy maintsy ho resentsika, ary tsy hita maso io. Isaorana ny fanahy masina lehibe ny amin'ny nampisehoany ny zava-miafina izay tsy hitany nofontsika izany. Ry havana, tiantsika ny tompo ary miantso antsika ny tompo ifo bebe kokoa. Aza raisina maivana mihitsy rehefa mandroaka devoly ianao. Oka ho fantatrao fa fanahy ratsy no miady amintsika tompoko. Oka isika hanana fitaovana, oka isika hanana sabatra ahafahantsika manapotipotika manapatapaka ny asan'ny maizina rehetra. Ry havana, efa nijoro vavolombelona teto ihany koa ako ny amin'ny fitaovam-piadiana izay fiarovana antsika eo amin'ny tongotra ihany koa. Okanao hijery ny video izay efa navoako tato efa elaela ihany izay. Ry havana, afo mihitsy ange ny eo amin'ny tongotra antsika, afo mihitsy amin'ny manitsakitsaka manapotika ny fahavalo rehetra ihany koa. Tiantsika ny tompo, enganeka misabatry ny tompo tokoa eny an-tananao mba hahafahanao andresy koa ny devoly izay fahavalo ratsy indrindra mitady animbantsika. Ry havana, izay no famparezana foy ampahiriziko anareo anio. Tiantsika Jesosy mijoroa tsara, raiso ny hery sy ny fahefana avy amin'ny tompo andresenao ny asan'ny fahavalo rehetra. Mijoroa tompoko fa tiantsika ny tompo. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko. Masinani tompo andiamanitra, masinani tompo